Miarabana ny tokantrano manaraka ny mety eo amin'izao fotoana izao toy izao ny sara izao avy amin'ny zana-bolana tamin'ity an'ity nahazo vahana aloha ny avaratra aza tamin'ity androany ity tany amin'ny tapany avaratra atsinanana sy avoany atsinanany nosy ary ny toerana sasany teto amin'ny avoatany ny tena nahitana n'izay fiatraikana avaratra aza izay fa tombanana miverina malefaka indray zany atao anatin'ny roa andro avy noho ny fanatonana rindraona avy any amin'ny tapany atsiminy lakan-dranony Mozambika any tombanana miverina mahazovana indray nefa ny avaratra aza izay zany hoe miverina tanteraka ato anatin'ny volonandro rinona indray tsika manomboka ny alahady anoany manoloana izay indrindra dia mbola somary afanafana aloha ny andro amin'ny ankapobeny indrindra ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanany nosy iny atao anatin'izay roa andro avy zay fa misy fidinana goavana kosa ny maripana ho an'ny avoatany sy ny tapany atsimo atsinanana ary ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo iny manomboka ny alahady izay atrany ka toy izao ary ny toetry ny androtsika manoloana izay rehetrarehetra izay ho an'ny rapitsy dia misy atrany aloha ny orana malefaka vao maraina ho an'ny faritra Ambatsoa sy ny faritra Analanjorofo misava miandalana moa zay rehefa atoandro ny andro ary mety hibalika ny masoandro misy ihany koa ny tandrifin-drahona mety iserana ho an'ny morontsiraka atsimo atsinanany nosy iny ho an'ny avoatany kosa indray dia ny zavona no saika hibatoerana vao maraina fa misava koa izay rehefa atoandro ny andro ary andray nitoerana indray ny masoandro amin'ny ankapobeny ny ambiny moa zany dia ny masoandro no hitantsika mibatoerana kokoa amin'ny toetry ny andro ny rapitso tolakandro misy hatrany ny orana tandrifin-drahona zay vinavinainy toetra any amin'ny morontsiraka avoany atsinanany nosy ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro ho an'izay rapitso tolakandro izay ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay mety ho tafidina hatramin'ny 20 degré celsius ny ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritra Vakinankaratra eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 14 degré celsius eo kosa ho an'ny ambiny amin'ny avoatany ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy kosa 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana ary ny any amin'ny ilany andrefany Madagasikara dia misy mahatratra any amin'ny 13 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay hatrany ho an'ny sabotsy kosa indray mbola misy hatrany aloha ny tandrifin-drahona mety serana any amin'ny distrikany Maroantsetra Antalaha ary ny any Mananara avaratra any ho an'ny tapany atsimony nosy kosa indray tombanana hitondra tandrifin-drahona any amin'ny tapany atsimony nosy ilay rindraona amin'izay andro ny sabotsy izay hatrany manomboka maraina dia efa mety hitoetra tsikelikely zay ary mety aritra amin'ny tontolon'ny andro ny alina kosa no mety azo ny morontsiraka atsimo atsinanana irotsakorana miaraka amin'izay rindraona izay ary mety anatombo ny rotsakorana nylay amina faritra sasany na toerana sasany any amin'ny morontsiraka atsimo atsinanana Madagasikara izay mandraondraona kosa ny andro ho an'ny avoatany ny ambiny moa dia ny masoandro no hibatoerana raha ny maripana ovinavina amin'izay andro ny sabotsy izay hatrany eo amin'ny 20 degré celsius eo ny maripana ho an'ny avoatany ary 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy zany hoe efa manomboka misy afidinana tsikelikely aloha zay maripana zay ho an'ny tapany atsimo Madagasikara iny manomboka ny sabotsy mbola mahatratratra any amin'ny 30 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritra Sofia ho an'ny alahady kosa indray ary araky ny efa natsidika teny am-piandohana dia manomboka miverina indray zany ny volonandro irinina ka isy ny orana ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo iny hitantsika izay manomboka any amin'ny faritra atsinanana ka hatrany amin'ny faritra Taolagnaro mitatra tsikelikely ho an'ny faritra Analanjoro sy ny faritra Ambatsoa ary ny any amin'ny faritra Sava moa zay ny alina anoany fa ho an'ny ilany atsinanany avoatany kosa dia manomboka mitoetra ihany koa ny raona izay mety arahina herika na orana malefaka ao anatin'izay mety ahitana tandrifin-drahona ihany koa ho an'ny morontsiraky ny faritra imelaky ny ambiny dia maina hatrany aloha ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny alahady izay dia tombanana midina hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana ho an'ny avoatany indrindra ho an'ny faritra Vakinankaratra sy any amin'ny faritra Mahatsiatra ambony ho an'ny morontsiraka atsimo atsinanana Madagasikara ihany koa torak'izay ny any amin'ny tapany atsimo andrefana dia midina be ihany koa ny maripana satria dia mety mahatratratra any amin'ny 20 degré celsius izay maripana ambony indrindra izay raha ny vinavina hatrany manodidina ny 20 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka avoany atsinanany Madagasikara iny ny ambiny dia tsy zay misy ny fivanagoavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay satria dia mbola saika manodidina ny 9
amby 20 ka hatramin'ny 4.3 degré celsius eo ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy iny. Araky ny vinavina fanairana ny voaka avy amin'ny tatitry ny fikambanam-be maneran-tany misahana ny toetry ny andro mihoatra ny tanjona napetraka ny fiafanany tany. Ohatra ny 2.5 degré celsius ny maripana maneran-tany raha oharina amin'ny fotoana talohan'ny vanim-potoanany industrialy. Tombanana ho 700 isanjato ny trangahana taona iray farafahakeliny ary ohatra ny 2.5 degré celsius ny fitomboan'ny hafanana eo anelanelany taona 2024 ka hatramin'ny 2020 sy 2020. Azo inona fa farafaratsiny iray amin'ireo 5 taona manaraka no mafana indrindra amin'ny firaketana tsoratra ary mihoatra ny taona 2020 sy 2020 lasa teo izay nafana indrindra hatramin'izay. Ny tatitra dia misongadina ny mamaika ny hetsika momba ny toetry ny andro na dia eo amin'izao tany fiakaran'ny maripana amin'izao fotoana izao aza dia efa mafy ny fiatraikan'izay toetry ny andro izay. Tafiditra ao anatin'izany ny hafanana tafahoatra, ny rotsakorana tafahoatra ary ny haitany izay hitantsika misesisesy amin'izao fotoana izao, ny fianany ranomandry ary ny fiakaran'ny ranomasina aingana ihany koa sy ny fiakaran'ny hafanan'ireo oseana misy eran-tany. Izay ary ny meteo tamin'ny tia an'io tia raha-piziray fotoana manaraka veloma tompoko.